Coucou. Efa nalaza tao vetivety kely tao moa zany a, de hanao vidéo kely a momba an'ilay publication nataon'ny Koto tamin'ilay momba an'ilay ho an'izay tsy naharaka moa zany a, de nanao publication izy hoe be dia be ny misy groupe fikambanana lehilahy famakiloha lehilahy malagasy aty Allemagne izay manararaotra ny ankizivavy fille jeune fille au père aty ho an'ilay vaovao vao tonga zany, de nanao commentaire moa zany a, izay vakiko aminareo hoe sitako izay itonatonana gasy nefa efa aty Allemagne, toe-tsaina lehilahy gasy mihitsy no antony iray tsy mba hitiavako azy, misaina mivotsy be da be. De mbola nisy hoe na dia izany ara préservez-vous les filles, aza mba manaiky ataon'ny loatra izany a, rehefa tsisy namana sy vantanana de leo mijanona ao an-trano, ary na mandeha hôtel raha tsy maintsy. Efa misy ihany koa sy afaka hitadiavana namana aty, de ao mihitra sady mba rehefa hinamana ihany de tokotany atao satria pratikana langue koa amin'izay. De samy manana ny fomba fandraisany an'iny commentaire iny daholo, de tsy omeko tsiny Koto raha nanindrina anazy ny commentaire iny a parmi an'ny rehetrarehetra satria izy lehilahy gasy. De ho an'ny Koto aza maka tendrony be loatra, de ie raha ohatra reny zavatra miseho aty tsy vao indray mandeha, tsy vao zao no nisy an'io cas io teto Allemagne ny zavatra nahazon'ny vehivavy malagasy. Misy mihitsy ny malagasy aty izay tia ary tia mihitsy ny lehilahy gasy, fa ohatr'izay foana mahazo anazy. Tsy vao voalohany io Koto raha tsy fantatrao raha ohatra ka mbola tsy fantatrao raha hoe niresaka teto Allemagne, de tsy vao zao nisy ka ohatran'io. Misy mihitsy ary ny lehilahy gasy manolana na vazaha ataony, de tena hoe mandreraka raha ohatran'io ny toe-tsaina entinareo aty ny lehilahy malagasy aty. Zany teny hoe be da be fa tsy ny rehetrarehetra, betsaka be da be ny teneniko satria betsaka ary zareo manao an'izay aty. Ary tena teneniko anareo fa na zay ary mandeha any an-dalana ka fantatry ny olona hoe malagasy, de ozy zareo nareo olona gasy any zay angeno zay aty anisan'ny olona anankiray raha ohatra hoe zaho ohatra manao zavatra ohatra hoe nangalatra tery amin'ny nangalatra zavatra ohatra, de tenen'olona hoe ny olona rehetra tonga de na tsika rehetrarehetra avy any Madagascar no voatononao hoe ny malagasy mpangalatra, lehilahy malagasy mpanolana, satria zay no hitany io zavatra io ange tsy mipetraka fotsiny hoe atao Facebook, de nareo de ny gasy rehetra no mahita an'io, fa ny ana aty ary mahafantatra an'io tonga any amin'ny ambasady io de ny vahiny aty de zay voasika tao daholo tsika rehetrarehetra. De tsisy ny teny mihitsy teo hoe manambany malagasy, lehilahy malagasy io za tsy afaka ny hiditra ao anaty sainareo de hanazava lesy fa samy mandray an'izay tiany andraisana anazy fa io sujet io de momba fanararaotana ny vehivavy malagasy ataon'ny lehilahy malagasy mitovy firenena ihany aty amin'ny tany alavitra aty. Ary tsy vao indray mandeha io efa be dia be ny hitako sy publication zay manana groupinay manokana ho an'ny malagasy rehetra aty Allemagne, de tsy vao indray mandeha nahitako an'io. De maninona rehefa nareo lehilahy no manao ny ataonareo de vao miteny zay de zay no diso satria ve hoe nareo tokony ho arovana foana sa hoe ahoana. De itoe-tsaina io teneniko fa tsy ny vazaha rehetra koa ny tsara, tsy ny lehilahy rehetrarehetra malagasy koa ny tsara ny ratsy, fa au moins ny olona aty ny vazaha rehefa ohatra hoe vao manao rencontre aminazy ianao, vao mihaona aminazy ianao ka manontany ianao hoe inona ny tanjonao amin'ity fiarahana aty, de izy miteny hoe za tsy te hiditra zavatra matotra ohatr'izay, de anjaranao mieritreritra raha ianao manaiky an'izay de anao ina, rehefa tsy manaiky anao de mijery hafa. Fa ny malagasy tsy manao an'izay ny olana, fa rehefa miaraka aminazy ianao de lalalaoviny eo fotsiny izy, tsy miteny ianao hoe
mazava hoe inona no tiany aminao dia zay tsy sendra an'ireo olo ireo ary tsy nahita an'ireo olo ireo taty fa fantatro fa betsaka amin'ny malagasy namako efa tratran'ireo olona ireo, tsy ireo olona ireo famakiloha ireo ihany fa misy lehilahy hafa ihany koa manao an'izay aty indrindra zareo malagasy aty ivelany satria nahoana satria ho an'ireo opera ireo vao tonga ry zareo dia zareo efa elaela taty dia ohatrany hoe manao ataon'zareo resaka fanampiana ilay izy mody miteny zareo hoe mila fanampiana ianao zay eto fa afaka manampy ianao na ohatr'izany dia avy eo ianao nefa rarotiny dia zay le tiako tenena amin'io commentaire io fa Mpandray atendriny tsy ameko tsiny dia ho anareo rehetra amin'ny commentaire koa tsy ameko tsiny raha ohatra ka miteny hevitra ianareo na hanompanana na ninareo fa zava-misy le izy ary zavatra tena misy aty io ka anjaranareo na mbola hiaro famakiloanareo na ohatra ka hoe zany andeha hopahopainareo ao tsy rarako tsy manino ataovy raha ohatra hoe izay mety aminareo dia gasy ny dadako za tsy manana nada fa manana cousin kony dia malagasy ry zareo fa zay io la vérité qui blesse zavatra betibe na mbola any Madagascar ary na ataoko ary hoe misy ny violence misy aty avelany ataon'ny vazaha amin'ny vadiny na ohatr'izay fa any Madagascar koa misy ary firifiry ny vehivavy no miaritra fotsiny ny zavatra ataon'ny lehilahy malagasy ataoko mihitsy malagasy satria ny aty ivelany tsy navoenao mikasy tanana ny vadinao dia tonga dia polisy no tonga eo amin'ny varavarana eo satria manana ny zon'olombelona aty mbola voahaja tsara fa ny any amintsika fantatra izany satria za petraka tamina société za tany lehibe dia hitako hoe misy mihitsy ny fianakaviana na efa hitsakitsahan'ny vadiny izao ary dia tsy afaka miteny ilay vehivavy satria ny antsika ny tokantrano fiafiana ny antsika ny zavatra rehetrarehetra miseho ao anaty tokantrano dia vehivavy natao hiaritra fotsiny dia izay mihitsy le efa izay no toe-tsaina izay no kolontsaintsika hoe efa izay foana na hatramin'izay hoe izay tokantrano fiafiana dia miaritra eo dia tsy na tonga ary ny polisy indraindray tsy rehefa tena efa voavony be efa tena maty mivony le vehivavy zay vao hita amin'ny polisy na hoe zay vao mandray andraikitra ny fanjakana dia zay mahatonga an'io tsy hita eny amin'ny vaovao any amin'ny vaovao hoe ny lehilahy malagasy mamono olona ohatr'izany satria ny tsika efitsika tsika vehivavy malagasy tsika miaritra tsika dia tsika tena hoe no fiarahamonina dia hoe matahotra ny vavany anina sy ny vavany ery hoe efa mba nitokantrano teo ihany dia na profesa na ataony inona dia miaritra eo dia ohatr'izay tiako tenena amin'io dia nataoko mihitsy dia vidéo ty nazavako itenenako koa satria moa za nalaina manokana izay isaorako anao ihany koa rokoto satria posta ho anahy ihany koa ina posta gratuit moa zany fa en tout cas zay fandraisanareo an'ilay izy raha nanindrona anareo raha noraisinareo personnel ho anareo manokana indrindra ho anareo lehilahy izay natsiaro voatsindrona tamin'ny commentaire iny dia azafady mialatsiny anareo raha nandraisinareo personnel ilay izy kanefa tsy responsabilité ako kosa koa ny fomba fandraisanareo zavatra amin'ny zavatra rehetra miseho atao Facebook dia anjaranareo mijery aza mandray zavatra be atendriny dia aza miteny koa raha mbola tsy mahay tsara hoe inona ny antony inona ilay publication nataon'ilay olona nahatonga nanonteny an'io satria zavatra misy aty amin'ny ivelana mety aty Allemagne aloha hitako fa ny ivelany koa mety misy ohatra ny France na ohatr'izany dia aty dia ny lehilahy malagasy aty ny ankabeazany tsy ny rehetra fa be da be manararoatra fotsiny ny vehivavy malagasy mitovy firenena satria izay reny ihany no sahany manararoatra an'ireny ihany no sahany dia indrindra ho an'ireo vaovao izay vao tonga dia izay ny antony tenenako an'iny dia tandrema tsara nareo vehivavy indrindra nareo vehivavy aty Allemagne izay vao tonga fa tsy ny lehilahy rehetrarehetra no tsara dia mila tandrona fotsiny. Zay fa bye bye, bisous.